efa ndresaka an'izay sehatra ny tontolo iainana izay tsika dia mitaky ny anokafana ny ladoany ao Maroantsetra ary ihany koa ny fitantanana mirindra ny arena voajanahary ny Mamambahehy na ny Masoala nafantarantsika azy, eo ihany koa ny Makirana ny Bain d'Antongile, ny Tambazotran Lampogno. Tsy miafina tokoa ireo mpanao andramena ao amin'izany tanàna izany ary mihevitena ho tsy maty manota ka dia maro ny voka-dratsy ateraka izany raha ny fanazavana azo. Ny katona nanomboka ny taona 14 ny doanina tany Maroantsetra nahazo vahana ny fanondranana Gabraraka ny arena voajanahary, ny tompo ny fanondranana andramena izay tsy hita ny tompony andraikitra akory ary efa miditra amin'ny fandripahana ireo asarobidy hafa sy varika ny mpanao izany. Mitaky ny anokafana ny doanina ny Maroantsetra sy ny fitantanana mirindra ny arena voajanahary ny Mamabe na ny Masoala, Makira, Bain d'Antongile, ny Tambanjotra Lampogno. Ny Mamabe dia miavaka amin'ny fananana arena voajanahary izay hiaran-doja amin'izao fotoana izao noho ny Gabraraka. Nanatanteraka atrikasa Aboayankihaka, ny Tambanjotra Lampogno androany tetsy amin'ny Kiniagara izay rafitra iray ivondronan'ny hery-velona rehetra hiaro sy hitantana ny arena voajanahary ho tombotsoan'ny maro any Maroantsetra. Ny kopy aloha ohatran'ny nena kely fa tsy lazako hoe tsisy ka le hoe tsisy akory tsy midika hoe endry zareo fa mety le zavatra ho tapahany mihitsy nefa tsy misy fa ny fanondranana ntsokosoko zany mbola misy matetika zany ny elemany any zany mahita sambo ngeza be ary Masoala ary le sambo zany mivezivezy entre Antala, Sainte Marie, Mananara dia Maroantsetra. Io zany no ahitan'ny olona le izy fa ny mahavarina amin'ity zavatra ity zany i sambo dia tsy hitana tompony andraikitra. Hanika rehefa miteny zany ianao zany dia lazainy tsy marina zany, intoxa zany, resabe fotsiny zany, zay nandefa olona tany fa tsisy ninona tamin'ny 26 zao, tamin'ny 26 juin reny zany misy opération be dia be tany dia izy zany ny fanaovana azy zany isaky ny fety tamin'ny fifidianana koa nisy satria nisy namana zany mpiara-miasa zany ny voyage tany zany dia nahitan'le izy dia nanao takitra dia nampandre ny tompony andraikitra ao an-tanàna zany milaza fa misy an'izao ngery ozy izy fa ao anatin'ny fifidianana tsika zao zany dia tsy afaka mihetsika rehefa avy eo dia vita ny fifidianana no ny ampitson'iny dia tsy ratsy be indray ny andro dia tsy afaka mandeha satria le sambo andeana zany sambo kely zany dia mila sambo lehibe indray zay fa tsy zay foana zany ny jeu anatin'ny zavatra io préparation 4 ou 5 jours dia lasa le sambo rehefa avy eo dia lainga indray le izy rehefa avy eo fa zay zany raha fitinina tsotsotra zany ny zava-misy any Maroantsetra any. Nanomboka ny taona 2004 ny tombo ny fanondranana tsy ara-dalàna andramena tany amin'ny faritra Maroantsetra. Nisy fiantraikany ara-tsosialy, ara-piarahamonina tany an-toerana izany. Very asina tanteraka ny fanjakana satria maro ireo olona mihevitra fa tsy misy ny lalàna noho ny fisian'ny Gabraraka. Miaina ny vokatra noho ny fiovan'ny toetrandro. Ankilany, mahatsiaro tena ho gardien ireo vahoaka ny fotony izay tompon'ny arena nefa tsy mahita tombotsoa ary tsy mitondra soa ho an'ny tany fiaviany ny Bois de Rose. Mangataka ny fanjakana mahefa ny Tambanjotra Lampogno mba hijery akaiky sy handray andraikitra amin'ireo mpangalatra ireo. Ny mampalahelo dia ireo mpiaro indray no rahonana ho faty sy nogadrainy. Isan'izany i Armand Marzafy izay nahiditra ponja ny 7 Aprily 2024 teo ka hatramin'izao.